Avy sabotsina mentsika dia ikisaka tsy ateroka indray mbola baolina kitra ihany no resantsika manaraka eto ireo mpilalao amin'ny Domonana Soavina Atsimondrano fahiny isan'izany rakotoary manana Kristiana i Kristian kely zany sy Ngoma na Irambosa Firene dia mitaiza ireo tanora amin'izay lafiny baolina kitra izay ihany koa mikarakara fanaona eny amin'ny faritra ateroka. Ny mampiavaka azy amin'ny rahalahy reto dia ny baolina kitra ny tena nanavana azy kanefa na izany aza dia anisan'ny mijery ny tanora amin'ny lafiny sosialy koa izy ireo. Efa nitsahatra tsy nilalao intsony ireo mpilalao an'ny Domonana Soavina Atsimondrano fahiny teo amin'ny sehatry ny baolina kitra dia nirotsaka tsehatra indray ny mikarakara tanora eo amin'ny lafiny fanatanjahantena sy ny fiainana ara-tsosialin'ny mponina eny amin'ny faritra Anteroka iny izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana Zamma na ny zanaka Ateroka amiray. Rakotoary manana Kristian na i Kristian kely no filoha amboninahitra no izy mbola mila ravinahitra any Frantsa ary dia Ramboza Firene na Ngoma no filoha mpitantana amin'izao fotoana izao eto an-toerana. Miara-miombonantoka amin'ny fikambanana Zamma ihany koa Andriamatoa Vonjinlalàina Arthur izay mpikarakara tanora eny amin'ny faritra Anteroka iny izay mitovy fomba fijery sy ny tanjona amin'ny zanaka Ateroka amiray. Amin'ny ankapobeny moa ny fitazanan'ny tanora amin'ny alalan'ny sport dia indrindra ady amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelona ary tsapatsika koa fa ao anatin'ny vatana tomadiny misy ny saina matsiro dia izay angamba ny tena antony hoe lehibe indrindra angamba amin'ny karakarana ny fanatanjahantena toy izao. Fantatra ihany koa mpilalao ohatranay ny taolo be sa nareo maromaro nareo ny ray ao anatin'ny tia inona nahatonga an'izay hoe fiarahana izay nareo samy be sa zany no aty amin'ny faritra Ateroka no mikarakara lalao? Ia, ny tsy azo adonona fa ny antoky sy ny association zanaka Ateroka amiray iny tia dia avy amin'ny Kristian kely rakotoary manana Kristian izay mpilalao tao amin'ny DSA fa iny niaraka tampoka sy milalao tao anatin'ny ekipa pirenena dia izy no nametraka n'izay tanjony izay satria moa izy tsy eto fa ny ampitan-dranomasina dia napetrany aminay zany izay fikolokolona ny tanora izay ary tsy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ihany fa misandrahaka amin'ny zavatra maro. Nahoana ary ny fahitanao ny atao hoe farisian'ny tanora sy n'izay hoe lanjan'ny baolina kitra ty anatin'ny fokontany ohatr'izao? Ia, teo aloha izy io no somary natoritory fa rehefa noraisinay an-tanana moa zany fikarakarana izy ity satria ny zanaka Ateroka amiray iny rehefa mandray andraikitra toy izao dia miezaka mandavorary aloha izy atsakany sy andavany ka dia hitanay fa atao anatin'izay édition anankitelo nataona izay mitombo hatrany ny tapa-avitrian'ny mpandray anjara ary ny tamin'ny tiara dia efa nahatratratra any amin'ny ekipa 10 no nandray anjara tamin'ity andian'ny fahatelo ty. Amin'ny maha-mpilalao baolina kitra ny mpitantana ny fikambanana dia mahazo vahana araka izany ny baolina kitra. Ekipa 10 avy any Ateroka sy ny manodidina araka izany no nifaninana nandritra ny volana maromaro ka omby vavy be ronono no amboara natolotry ny mpikarakara ny mpandresy tamin'ny lalao famaranana izay lasa ny FCM nanoloana ny loko mainty tamin'ny fandakana tir au but 4-3.